Izany ao anatin'ny fampelezana tanteraka ireo mpifaninana ao anatin'ny fividana solombavam-bahoaka famerenana ny zava-misy ao Sainte Marie toerana iray amerenana izay fifidianana izay sy ny fanomanana ity fifidianana ity no entina amintsika indray. Milamina ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka famerenana any Sainte Marie ho ny levitry ny voamera-misana ny fifidianana eo anivon'ny distrikany Sainte Marie Andriamatoa Botomahitsy Sainte Marie izay misy candidat 12 ifaninana amin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka famerenana. Ny candidat zay 12 candidat eto Sainte Marie amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka verina ity zany dia ny hita misongadina amin'izy ireo 12 ireo dia dimy mianaka mianadahy amin'izareo zany ireo ihany tena hita misongadina manao fifidianana zay mizotra ampilaminana tanteraka ny fanaovan'izareo azy. Ny fanomanana moa zany zay dia efa famaranana ka androany sabotsy zao zany no anofana ny formateur ireo membre ny bureau fandatsaham-bato any ny formateur avy Antananarivo ary manomboka amin'ny latsinay zany dia anofana ny membre ny bureau fandatsaham-bato ireo zany reto formateur zay ofanina reto zany ny toetrandro raha jerena atreto dia tena amilana azy tsy misy olana fahitana azy ny anatanterahany fifidianana amin'ny 2020 ny volana Otoa. Sainte Marie izay ahitana fokontany 17 ary bureau fandatsaham-bato 20 no isokatra any an-toerana amin'ny 20 aogositra io andro anatotosana ny fifidianana solombavam-bahoaka famerenana. Amin'izao fotoana izao dia mafana ny fanentanana ny mpifidy andray anjara amin'ny fifidianana. Dia ankoatra ny fanentanana amin'ny amanjeny mpanjakana hoe manentana ny olo tonga hifidy amin'ny 2020 ny volana Août io dia eto an-toerana ihany koa zareo avy amin'ny KMF hoe izay manao fanentanana mitety tanàna maro aby ireo manentana ny olo hoe tonga andrasabato. Mikasika ny lisam-pifidianana dia ny nampiasaina tamin'ny 20 Desambra 2022 nanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka miaraka no ampiasaina. Ho an'ny distrikany Sainte Marie manokana dia miisa 1,2 ny mpifidy voasoratra anarana ary andrasana an-Datsabato ny 20 Aogositra 2022.